Ratsaivana kosa tao anatin'ny kabary izay nataon'ny filohan'ny tetezamy tao omaly tao anatin'ny fankalazana ny faha-efataona ny sabotsy 7 febroary dia isan'ny nanamarika moa ny filohan'ny tetezamy tao anatin'izany fa tsy fanajana ny vahoaka malagasy ny fanemorana ny datim-pifidianana. Araka izany ary dia manana ny ambarany eo anatrehan'ireny ihany koa ny mpanao politika, iray amin'ireo mpanao politika nitondra ny fomba fijeriny ny filohan'ny UDRC izay tarihina ny Rickson. Mahaleo tena ny voamera mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana na ny senita mikasika ny famaritana ny tety androm-pifidianana hoy ny UDRC miara-dalana amin'Andriamatola iny Rickson. Ny alohan'ny fivoriana teny Ivato nandraisana fanapahan-kevitra ny hanemorana amin'ny fifidianana dia efa nisy ny fivoriana fampahafantarana amin'ny mpanao politika izay nanosy ny sorodalana ny pitsopitsony sy ny olana ara-teknika momba ny fifidianana. Noho izany tokony manaiky mandray ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny senita niaraka tamin'ny firenena mikambana ny hanemorana amin'ny fifidianana amin'ny mpanao politika. Monsieur Bakimouna, des temps les reports des fifidianana. Tsisy nifampilazana zany fa dia namolazaina fotsiny hoe reporter le satria ny secrétaire général des Nations Unies miaraka amin'ny senita fa misy fifandraisana amin'ny satria fa zay ny zavatra napetraka teto hoe ny senita sy ny Nations Unies no karakara le fifidianana. Ka ny zavatra mampalelo ny président André Rajoelina zany fahitako azy dia tsy narahana le teniny, tsy narahan'ny communauté internationale, tsy narahan'ny senita ary tsy voapetraka le hoe législatif mitadiavina tao aloha fa ny législatif ny tadiaviny zany dia tsy voapetraka iny. Ka zay ny zavatra voalohany indrindra nampieritreritra tsisy fa tsy hitako ny hoe tsy fitiavan-tanindrazana amin'izany satria ireo olona conscient dolodola olona manana ny maizy azy dolodola na amin'ny senita na amin'ny communauté internationale hita sy ny solontenan'ny Nations Unies sy ny vondrona iraisam-pirenena no miara-manapaka n'le datin'ny élection ka ny zavatra hitanay dia nanaraka tsakany sy andava ny voalaza ao anatin'ny feuille de route no zavatra nataon'ireo tsisy miala amin'ny feuille de route ka noho izany zany tsy dia hitanay loatra ny tenenana hoe tsy nanana ny fahaleovan-tena ny ve isa ny varotra tanindrazana ary mbola manam-pirofo an'izay ny filohan'ny Rajoelina zao dia nandeha nakany New York ny fampidinika amin'ny lehiben'ny Nations Unies amin'ny secrétaire général des Nations Unies. Zany dia mbola manam-pirofo ihany koa fa hoe misy fifampiresahana izay tsy maintsy atao ny vondrona iraisam-pirenena. Ny UDRC miaraka amin'Andriamatola iny Rickson dia nanamafy fa handray anjara amin'ny ambara-pitonga-pifidianana rehetra izy ireo. Anisan'izany ny fifidianana filoham-pirenena izay ho toto saina ny 4 volana Jolay ho avy izao.